tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana mbola mampiaona antsika amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity, ary dia mirary indrindra ny fahasoavan'ny Tompo ampitomboana ho amintsika mandrakariva. Ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra, izany no lohateny lehibe izay mandravona ny dinika ataontsika mandritra ity herinandro ity. Ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra dia izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka mampanjaka ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiarabelona sy hampandroso ny firenena. Araka izany dia hitantsika teto omaly ny amin'ny hoe adidiny mpanapaka ny mampandroso ny firenena, dia araka ny teny Jesosy manao hoe ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo. Dika toko 2:4-20 tapany 2. Tsy hoe mariky ny fanetretena fotsiny izany, fa midika indrindra ho fandavatena hanompo, fandavatena iasa ho an'ny namana sy ny firenena ka hanao ny fanompona ny namana sy ny firenena ho vaindohanasa sy antony havelomana. Raha ny amin'ny asa fotoana toazantsara no kasiany teniny amin'izany dia tsarona eto ny teny vavolombelona izay nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko izy, mba hahavita ny aleako. Dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:4-4. Ary dia izany tokoa no andrandraina amin'izay olona voatendry hanana andraikitra amin'ny fitondrana ny raharaham-pirenena dia ny hahatserovana fa fanompona masina no ataony ka mitaky fandavatena izany, mitaky fahafoizana, mitaky fitiavana saisedra mba hampandrosoana ny firenena, indrindra amin'ny fotoana mahalatsaka ankaterena azy. Ary dia hiteny tahaka ny Estera tokoa izy hanao hoe hataoko ahoana no fijeriny loza hanjon'ny fireneko, eny hataoko ahoana no fijeriny fandringanana ny havako. Estera 5:1. Dia ireo miray raha amiko, ireo mifaningitro aina ary famatotra tantara amiko. Fa marina indrindra ny amin'ny firenena ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa tahaka ny tena iray ihany. Anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia tena iray. Korintiana 2:12-2. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Korintiana 2:12-4. Tsy izany tokoa va no atao hoe fiainam-pirenena. Dia izany no nitarika ansaintsika hamaritra amin'ity andro alarobia 2 Novambra ity, ny zanado hevitra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny olom-pirenena manefa adidy, ny olom-pirenena manefa adidy. Dia araka ny voalaza ny andiny soratra masina manao hoe aoka tsy voaloha na amin'iza na amin'iza. Romanina 4:15 tapany 1. Midika izany fa tsy misy na dia iray aza ny olom-pirenena izay tsy manana didy amin'ny fiarahamonina sy ny firenena izay misy azy.
ary dia voakasika manokana amin'izany zay rehetra nahazo tompo-pahasoavana noho ny famindrampon'Andriamanitra fa izay omena be dia be no hadinina aminy ho Jesosy fa efa nahazo mamaim-pona ianareo koa manomeza mamaim-pona. Matio 10:7-2 fa voasoratra hoe aza mamihina ny soa am'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Oabolona 7:7 koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy zany. Oabolona 4:7-10 eny mitandrina isika tsy amihitanana fa izay fatra-pamihitanana no fatra-pamotsitra. Eto dia tsara ny anaovantsika fanamariana izay tarehana saitsika andinika ny amin'ny fiatsika mikasika ny fandraisany tsirairay adidy amin'ny firenena. Raha ny loha hevitra ho amin'ny tiandro ity no raisina dia milaza ny amin'ny hoe ny olom-pirenena manefa adidy. Io dia tsy manavaka na ny mino na ny tsy mino ary dia iara-malala fa be ny adidiny olom-pirenena, tsy ny hoe andajabato amin'ny fotoam-pifidianana ihany na ny andoha hetra sy ny haba samihafa fa adidy atrehina isan'andro manomboka eo amin'ny fiainan-tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fianakaviana sy ny olom-pantatra, adidy ara-piangonana sy ara-pikambanana samihafa, eny adidy indrindra amin'ny tontolo iainana koa sy ny fiarahamonina kapobe amin'ny fitandrovana izany tsy ho simba na ho voaloto na ho ringana. Fa ny mahalasa fisainana dia ny mahita ny fialana andraikitra zay ataon'ny sasany ary izany na dia ao amin'ny isan'ny mino azy fa misy toy ny miteny manao hoe isika zay mino efa olony lanitra, citoyen du ciel amin'ny teny frantsay, fa tsy olony tany tsony. Koa raha amin'ny lafiny ara-panahy dia azo dinihana ny famarinana zany teny zany satria isika dia marina fa tsy mivelona amin'ny fomba an'izao tontolo zao tokoa, dia izao tontolo zao feno aizina fitaka tsy fahamarinana ary isika tsy mitoky raha teo amin'ny asany maizina natao hoe hanompon'ny devoly sanatria. Ary moa va tsy ny tompo tokoa no efa nivavaka nanao hoe tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao, Jaona 7:7-9. Kanefa amin'ny mahavavolombelona ny finoanan'ny mpiny kosa dia tena manana adidy izy ary adidy masina hanompo ny namany sy hampandroso ny fireneny. Mazava ary tsy misy olakolaka ny tombavaka zay nataon'i Jesosy tamin'ny rainy manao hoe zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy na amin'ilay ratsy. Jaona 7:7-5. Ary noho izany dia ahoana hoy Jesosy tamin'ireo mpianany sy ireo zay naniraka azy: ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona intsony izy fa harina any ivelany ka ho itsahany olona. Matio 5:7-10. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina zay tanàna miorona eo an-tampo tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Haoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Matio 5:4-9. Ary rehefa zany dia hoy ny Tompo: mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 1:15-15. Dia aza dino araka izany fa na dia teny iray ihany aza riavako tonoho ny vavanao avy amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka zarainao amintsika mpitiavana amin'ny namanao, dia hoarina amin'ny mamy indrindra zany zay mampiposaka masoandro naina velona ka mametoky ny fotorotoro sy torovan'ny adi-piainana efa tsy hanerany. Fa isika angerany marina dia tsy misy ataon'Andriamanitra hahavita tena na koa ho veloka ho an'ny tenantsika samirery, fa nataony ho velona ho an'ny hafa koa dia velona ho an'ny firenena izany.
araka izany ny olon'Andriamanitra dia tsy natao hiambo adidy na hialan-draikitra amin'ny fiarahamonina fa manaiky hanefa ny anjara birikiny hahasoa sy hampandroso ny fireneny zay lova no men'Andriamanitra azy. Ka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly hanao izy anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho. Romanina toko voalohany andininy fa 4:10. Inona ary no mbola mampilentika ny firenena? Lentika ny firenena satria mbola misy ary misy dia misy ny trosa zay tsy voaloha. Tsy mahaloha ny trosa ny firenena amin'Andriamanitra isika ry havana, dia ny trosa ny fibebahany, ny trosa ny fialana amin'ny ratsy fanaony, ny trosa ny fitiavana ny namana sy ny tanindrazana zay mbola mitatao amintsika rehetra, ny trosa ny fanoloran-tenantsika izara zay tsara sy mahasoa ho an'ny mpiarabelona eto amin'ny firenena, fa tsy ny anina fotsiny amin'ny fahafenona na koa ny amin'ny fivavahana mba hamonjena ny fanahintsika irery. Mila famonjena ny firenena ary mila olo-pirenena zay hamonjy azy fa tsy ny vahiny akory aza. Tahaka ny nandrany tompo faizay any Gideona dia hoy izy amintsika, amiko sy aminao, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naneraka anao vaho. Pitsara toko fa 4:4. Ny herinao dia ny tompo izay momba anao, fa hoy ny tononkira misy maro amantsaha mitaraina ka ento ny jiro mba hankao. Tsy mba misy ny antoandro na maraina fa maizina reny ao. Indro olo marobe mitaraina mafy hoe mba midina mangaty. Ny tena adiny ty firenena ity dia ny adiny amin'ny fototry ny fahavoarana zay mahazo azy, tsy inona izany fa ny fitiavan-tena sy ny tsy finoana. Rehefa manjaka ny fitiavan-tena dia manjaka ny tsy fahamarinana rehetra sy ny fomba maizina samihafa miaraka aminy. Ny tsy finoana kosa dia midika ho ny tsy fisian'ny tahotra n'Andriamanitra, ny tsy fanajana izay masina, ny tsy firarahana ny tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina, eny ny fanomerana mivantana ny tompo aza hany ka miatra ny valiny avy amin'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe raha manda azy isika, izy koa andantsika. Timoty 2:2 tapany 2. Ary dia tsy misy araka izany ny fitahiana, foana ny fanambinana, mikatona ny lanitra, tsy misy ny antoka azona famonjena satria avy amin'Andriamanitra irery zany ary izy no tompony. Fa izay nanantena azo tompony kanefa misaraka amin'Andriamanitra zay pahary azy sady mpamonjy azy, dia Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy zany, dia toy ny olona zay manakamboty tena ihany, tsy misy miahy, tsy misy piaro, hiarandoza sy fahavoarana zay tsy hainy toerina akory, dia olona sy firenena izay tsy ambinina tokoa. Hoy indrindra ny fanambaran'ny mpaminany amin'izany amin'ny anaran'ny tompo: koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, hevero ny lalanareo. Efa namafy be hianareo nefa kely no tamina, mihinana hianareo nefa tsy voky, misotrotro hianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao anaty kitapo loka. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, hevero ny lalanareo. Hagai mpaminany toko 1:5 ka hatramin'ny 7. Mandeha fehisitsika izao dinika zay hafatra lehibe apetraky ny tompo amintsika, mikasika ny aditsika eto amin'ny firenena. Iza toko moriavana no tsy misy sento manontany hoe raha ovina no hiposaka ny fahazavan'ny famonjen'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity. Ary misy ve ny adidin'ny olo-pirenena tsirairay mba hahatanteraka izany? Tsotra ny valiny. Zay intsika mambagavaka tokoa dia ny tenin'Andriamanitra amintsika araka nanomezana izany anezakera mpaminany manao hoe dia hoy ny tompo tamiko: ry zanak'olona, ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay. Koa mamina nika ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompo: indro ry oloko, izaho no anokatra ny fasanareo ary ampakariko avy amin'ny fasanareo hianareo ka hoentiko ho any amin'ny tanin'ny Israely,
da nykanany zany ka de ho fantatrareo fa izaho no Jehova raha manokatra ny fasanareo aho rioloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona hianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo hianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehova no efa niteny sady natanteraka izany hoy Jehova. Ezekela toko fa 7:30 ka hatramin'ny fa 4:40 ho tanterahan'Andriamanitra amintsika tokoa ne izany ary de ho azy irery ny voninahitra ny dera ny laza hatramin'ny taloha ankehitriny mandraka izay ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.